Ny programa Sanoy, programa iray entina iadina amin'ny tsy fampina ara-tsakafo sy ny fiahina ara-tsakafo eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Programa manampy ny tokantrano malagasy mpamboly mba hampiasa ny teknika miaro kokoa ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia ity programa ity, ary ahafahan'ny tany ihany koa mba tsy ho very ny fahamasahany na lay fertilité du sol izany. Ho antsika eto Madagasikara dia faritra efatra ahitana ny faritra Vakinakaratra, Itasy, Bongolava ary Analamanga no anatanterahana ny programa Sanoy. Tanterahana ihany koa amin'ireo nosy efatra eto amin'ny ranomasimbe Indiana, ahitana ny Seychelles, Maurice, Comore ary isika eto Madagasikara. Ny vokatry ny fikarohana, fampahafantarana ny zavamisy nataon'ny Sanoy nanomboka ny volana Septambra sy Oktobra 2024 lasa teo, izay niompana tamin'ny fambolena manaraka ny tontolo iainana no natolotra teny amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano ny 17 Marsa 2024 lasa teo. Nisy ny vokatra nisongadina teo amin'ny fikarohana izay natao. Ny asa nataonay moa zany dia fikarohana, recherche évaluative, zany hoe fampatafatarana ny zavamisy amin'ny fanombohan'ny tetikasa, dia mombamomba ny fambolena manaraka ny tontolo iainana zany na agroekôlôjia, dia naka koa zahay mombamomba ny fahampiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo tamin'ireo toeranareo, zany hoe fomba fisakafon'ny olona, ohatrany ahoana ny fomba fisakafon'ny olona indrindra ny reny bevoka, ny zaza rokatra enina ka hatramin'ny 2 taona zany, enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona. Dia ankoatran'izay koa ny resaka mombamomba ny vehivavy zany, ohatrany ahoana ny fomba ahafahan'ny vehivavy mahaleo tena zany eo amin'ny fiainany ka avita hanatsarana ny fampiana ara-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo eo amin'ny tokantrano. Anisany ezaka ho ataon'ny programa Sanoy ihany koa ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy renim-pianakaviana. Mandray anjara be dia be mihitsy ny vehivavy amin'ny fampidiram-bola ao tokantrano zany amin'izao, dia manomboka koa zany izy efa mandray anjara amin'ny fanapa-kevitra ao tokantrano, saingy mbola tsy ampy izany rehetrarehetra zany mba ahafahany mampivelatra n'le fitadiavam-bola zany ao amin'ny tokantrano, dia hanatsara n'le fanjarian-tsakafo ao an-tokantrano. Nanomboka ny asa ny taona 2024 ary farana ny taona 2024 amin'ireo faritra efatra eto amin'ny ranomasimbe Indiana ity programa Sanoy ity.